Afatra farany ireo melona ny tantara, Silofo, Hery, Tahiry, Eva, Simonety ary Saondra. Ahoana dada? Salama tsara? Ie. Manao nareo aty? Salama tsara aby anay aty ka nareo ano manakory? Ny andro mamely firy teo dia mamely be ny gripa. Zany a. Firy andro zay tena tsy afaka sery mihitsy, sery skoaka. Tsy hitako fa efa manomboka misokatra koa ngamba zao fasanako. Sy dia efa tsy hita olazaina intsony izy ty. Manahoana mamo? Izy salama fa izy koa nge vehivavy tsy haiko mihitsy mamanareo iny fa tsy arakaraky ny mahazoko ny azy fa tena matanjaka zany raha vehivavy. Mama zay mihitsiko. Izy anie zokoko amin'ny taony Zany? Angamona roa tsy mahalala an'izany. Nay tsy mahafantatra tsy dia miditra lalina amin'ilay resaka taonanareo fa mifankatiavanareo aloha no hitanaiko. Mara zany. Zokoko 4 taona mamanareo iny. Ary dada zany ary tsy miova mihitsy. Zany hoe ka zay aloha nilay ohatran'ny tsy ambaratelo le fanambadiana ohatran'ny hoe mitovitovy eo foana ny mpivady rehefa na dia atao hoe mifanalavitra ary ny taona. Mahagaga. Eka ina ny atongavana ary tohatran'ny tonga maraindrainako. Mba mamangy. Dia misaotra mpamangy fa mahamenatra tokoa any. Anay zao ny tokony hohaniny fa dia nareo indray ty no... Eny eo ihany zay fa na eny vaovao aty aminareo aty dia izay ny tena natongavako. Vaovao. Le hoe anangana orinasa faharoa. Ie. Tena goava zany a. Tahoana fa tsy maintsy ahitatra aloha fa hitanao ihany ko. Mandeha le asanareo ka. Izy aloha dia izay e. Saotra an'Andriamanitra. Eo koa ny ezaka e. Dia efa firy zany zao ny mpiasa anareo? Efa maromaro any tsy efa eo amin'ny 300 latsaka kely eo ngambany. Marina ve zany? Ie. Zany ve tsy ohatran'ireny eny amin'ny zone reny? Latsaka kely mihitsy. Tsara ka. Ka zao eo anatrehan'izay mihitsy no natonga nandeha aty satria hita hoe efa mandroso le orinasa anareo dia misy fianakaviana ampidirina miasa? Tsy izay. Fa amin'le izy zany sao dia tokony mba hoentina amin'ny rariny sy nitsiny ihany. Mandeha amin'ny fahamarinana. Fa iza moa miteny an-dada fa tsy mandeha amin'ny fahamarinana anay. Raha tsy marina ve anay dia hanao orinasa anankiray indray? Eny tsy azo se marina ilay tiako tenenina. Ohatran'ny hafahafa be amiko ihany zany tenin'ny dada zany ka. Zao ary raha ohatra ka ataoko mahitsy ny filaza azy. Tena tsy mety ry se le miditra amin'ilay resaka fanompontsampy. Tena marina. Fanompontsampy. Ka zany inge io zavatra ataonareo io e. Io zao nareo zao anitatra an'le orinasa hiady fototra. Dia sampy zany zany manitatra orinasa zany. Tsy izay fa le maka an'le reny le mpijery andro sy manao sorona, mamono biby, mandatsa-dra. Ka io nery dada inao indray ve anao ampianarako an'izany? Efa fantatrao tsara zany. Ko raha tsy hanao tranona koa izy tiako, manao tranona koa ary zao mbola maka lalana any amin'ny fokotany. Eny fa tamin'ny andro taloha zany. Zao nge tsika efa andro mazava e. Mazava. Andro baiboly. Zay ne mahavoa zay dada. Arina indray zany nentin-drazana. Misy tsara nge ny nentin-drazana ny kolotsaina malagasy. Za manaiky an'izany fa tsy tsara zany mijery andro zaniko. Zany ve ho ratsy? Tsy fantanao ne zavatra mety miseho eo e. Aleo jerena ihany. Eto amin'ny fomba kristianina ary Nicolas. Manoro hevitra ny se mihitsy. Zany e dada kristianina e. Sao dia avianao fa tsy mivavaka ary fa ny hoe manao mijery andro tsy midika akory hoe tsy kristianina ianao. Za aloha tsy maintsy mijery andro e. Ny tena tahorako mantsy afangaronareo loatra le fivavahana kristianina sy ny fomban-drazana. Ina moa maharatsy an'izany ngareo mifanohatra? Hoay, voalazanao mihitsy. Tsy
tsy mety zany mampifangaro zavatra tsy tokony hifangaro zany tsy mety zany ahitàn-doza nge io fa tsy hitany dada ve tamin'ireny nanorona asa tamin'ny voalohany reny toko mivavaka aloha de rehefa avy eo a mandeha amin'izay ka reny fandeferan'Andriamanitra matoa tsisy nininina amin'iseo fa tsy mety zany mampifangaro ny mazava sy ny maizina dada de araka ny sitrapon'Andriamanitra zay ka za aloha de mananatra ajanony io tena marina zany sy tena mialatsiny ary dada fa tsy hoandroany any fenao ohatra nitady hiditra lalina loatra amin'ny fiainanay raha vao tsy miteny amantsy de lasa ohatrany hoe misorona ka raha ny tokony izy ary tokony ianao mihitsy ny aprisika hoe aza de manatsatotsatoka angady fahatany any fa mba mandehana any manontany aloha hoe mety vety izy ay any tokony nitratohana voalohany ay any anina zao no izy raha te hahita fombiazana de miala amin'izany fomba zany raha te ho tahian'Andriamanitra de manaraha n'izay voalazan'ny baiboly dada zay indray nareo zay zao ve nareo de milaza fa tsy tahian'Andriamanitra nay tokony anareo aza de misitraka an'le izy ka nohony tsy fahalalànareo no mahatonga anareo miteny an'izany fa rehefa tena zoina lalina nge ty zavatra ataonareo ty de fanompo-tsampy aloha tonga de tsoro zay ve ny tsy mahalala sa nareo ny tsy mahafantatra zay ny olona nianatra zay mihitsy hoe ohatra dada hoe nareo milaza fa nandiha fianarana nefa any amin'ny tsy izy nitondranareo fiainana de zay mahay indray zany mandeha any amin'ny tsy izy noho nareo ka lalandiso mitondranareo ny fiainana lalandiso tonga de tsoroko zany lalandiso mangina rangay anao voatra miditra amin'ny tsy tokony hidirana fa ona ataoko any ny jotezitra fa ohatra ny tro loatra aza manao an'izany Nicolas fitiavana nge matoa miteny zay ray aman-dreny amiko raha ngatsy fitiavana zany sa ve hitanao hoe miroborobo le orinasa de hoe ajanona indray zany sa hoany lasa ianao mandeha sa ve atao teny frantsay ohatrany tsy aza de etika tezerana ambony any ohatr' zany fa tsy mety amiko le hevitra hoe tsy mety amiko iza koa ary ny napiditra anareo aty raha zany mety anareo aloha nareo mandeha eny ariko andeha zany inona ny janona anareo eo eny ary idio mifona dada tamin'ireny zavatra nisy tamin'ny herinandro reny noentin'ny fora amin'ny mafany ena tsy voahevitra trony ny teny fa de efa nandeha de efa tanitany fotsiny ko za aloha de efa nieritreritra mihitsy hoe tapaka hatreo zany ny fihavanantsika ko aiza koa mory dada nisy an'izany ka raha reny nataonareo reny aiza izy zanak'androka ray aman-dreny zany efa tsy mora nge reny ka le izy tena naratra kely mihitsy foko aloha hoe de ny zanako ve ny mahavita mandroka ohatr' reny tena ilanatsindry dada efa natao asa hoe vita zany hitanao ihany ary efa tezitrako de amin'ny mahazanaka de mifona ry dada satria tsy nety le natao anao ray aman-dreny misaotra betsaka de manararoatra ihany koa moa rehefa tonga ty miarahabanao amin'izao fitsingerenan'ny taona nahaterahanao zao ay mba tsaroanareo ihany ny anniversairako tsy hita fa aloha de nandeha mihitsy fa le miantso atelefona ohatrany tsy de mahafinaritra fa aloha le mifankahita tava mihitsy no mariny zany de mba indro mba misy zavatra kely fanomezana kely mba atolotra ho anao de inona ty le roa mivalopy iny misy zavatra ao anatiny ao kely le izy fa de atolotra fitiavany matevitevina izy zany zao ve ho kely ay de hoe matevina ohatrinona ty le ty di mitapitrisana fotsiny iny dada sady mba fanapikanao koa am'le zavatra kasanareo atao zayko tena marina ve fonseho anavy ity za very dada teny dady hiteraka bibilava ny amin'ny metsy fofoa saotra lizy ino no mampitomany any dada amin'izany fa dada koa zany tsy azoko mena vola indray vera nga vo mitomany sa mialaela le vola aloha ka tsy tanetsy za nge efa natahotra mihitsy hoe
narila tsy manary anao zany fa ireny ny adiady tsy maintsy misy fa ahoana ny fanariana zany raha tsy ianao nga nahita masoandro ianao ny ray aman-dreniny taizana toy izao ako zany lavandiainana trany ianao mba iriary aminay mianakavy eto misaotra betsaka ary de mionera be ny lany sotra dada tonga avy amin'ny ambony indrindra mahomby aza amin'izay rehetra atao tena kely iny fa ilo no tratra de ahoana sy ahoana ny fandehan'ny fiainanareo any amin'izao milamina tsara ny fiainana ka nanahoana le zavatra hoe fantaranao orinasa iny natao ihany natao inyko tsy maintsy atao iny fa nga iny azo iverenana zany tata efa hoe atao de atao hitanao any afa tsy de tian'izay zavatra hoe atao de aemitra indray fa tsy maintsy efa mandehany io eny tsy hoe mamofo tamandry an'le resakitsika sia fa mba tiako fantatra hoe akan'le mpanandro ihany ve nareo akaka efa vita mihitsy ny resaka zany ve kanefa tsy mety ange ho a le izy ry Nicolas io ndray ianao ry dada ka le izy ange aleo de tsorona ny marina fa mahapitik'izo ny fiainanareo nge io resaka fanompoatsahampy io ry Nicolas ampitiavana be mihitsy ny any itenenako sy tsy hisoronako zay ry dada efa tsy memitra ntsony efa vita io efa vita ny daty efa nyresaka taminy fa maninona ao ara mba entina amin'ny fomba kristianina toko efa sady misy mivavaka eo misy manao an'izay ry dada zay mihitsy le niteny raha ohatra tianao de anao mihitsy no mivavaka alohany anaovana an'le izy ka tsy mety zany afangaro zany a zay nge le niteneniko tamin'iny tsy mifangaro zany ry dada fa mifameno enao koranga de tsy mba azo torona hevitra mihitsy tena malahelo aloha fa tsy afeniko zinona ny tokony hampalahelo anao amin'izany ianao ranga tena mialina ianao ry dada orinasako ve no aorina de ianao malahelo sady tsy azoko mihitsy resaka fomban-drazana ane zany inona ny olonanao amin'izany zay kristianina zay ka tokony ho izy ange hoa rehefa hoe fiainana kristianina ny itondrana azy de amin'izay fa tsy asiana zavatra hafy nareo tena tsy azoko mihitsy zanako ianao de izay no mahatonga samy teny ange fa raha ho lafa tsy samy teny oatra zany misy fetra ny tokony hidiranao amin'ny fiainako ohatra ny tro loatra izy angery Nicolas sady mahamenatra no ohatran'ireny hoe tongo bakivaky reny ainao moa zany za tena menatra mihitsy hoe zanako ve ny tafiditra amin'ny resaka fanompoatsampy oatra zany nareo raha nga tena manadala ny lohako mihitsy anao taty ny vola iny o taty le vola donne moi l'argent ty ary o taty tapitra tre tokoa ny fihavanantsika tsisy mpianaka zany tsony tsy mandevina anao ana maty ary ianao asa mba atao an'izany zaloanareo reny nikididiany anaty lavaka any tonga ty ianao mamitra-pihavanana mbola zany any ny zava-misy ka ny hevitra ngeny tsy mitovy kosa na izany ka tsy tiako lasa lavitra loatra zany teninao zany dinio ihany aloha fa ny mahasoa za nge ray tsisy diniana zany za hitapitra ny fihavanantsika enonao kely nge ty mesazy nalefa ny dadanareo ty fa nga nandefa mesazy an'indray ie ary tsy mahay miaina mihitsy fa naninona hony izy ny nataonao an'izany tsy napozo mihitsy hoe zanaka nalokony kibo ny ve hony ianao de avitana nahary azy ohatr'izany inona ny raharaiko an'izany de sahanao tokoa ve hoe ny tsy andevina azy raha maty izy lozy mandevina azy amy mandevina azoko tsy problème mako zany fa inona tokoa ny zavantrangy ka ilo ano anangana le orinasa io de sakatsakaniny be hoe atao fomba kristianina hoe fa janony ny mpanandro tsy azoko mihitsy koa le rangaha iny stoko de tsy mahay miaina inona tokoa moa zany nidirany amin'izany akamo
Ga le zavatra ataontsika moa dia hoe ratsy be dia manakory. Sady le izy efa misy mpivavaka eo dia rehefa avy eo vao mandeha le fanandrona sy ny sisa dia mbola tsy azoko tsy haiko hoe felonana koa ngambany ny azy ry Daniela. Tena tsy napoziko mihitsy hoe raha aman-drenina hitanao masoandro zao dia mahavita mialina anao. Manahirana le rangahy. Nefa mbe efa atao azy atao aby ty zavatra rehetra ty fanomezana fahafapo azy. Lao rangahy ho any a? Inona koa moa ny rarahitsika azy na ho avy eo izy na tsy ho avy eo? Zay mihitsy ko raha tsy izy mpamatsy volako. Ary mety izay toetra ratsin'izay mihitsy ny mampahatra velona azy ohatrin'io a? Zay mihitsy aiza no tafavoakako. Verina hoe rehefa mivavaka ve ianao zany dia lasa mpanankarena. Saiko io mahavoan'le mpivavaka e. Tsy hainao nga zany mihitsy izao ny resaka malazany amin'ny FB any. Ny olona hono rehefa mpivavaka dia disy mpivavaka loatra ohatrin'ny dada ireny zany dia mahantra ny efa rany. Salao dia ao alao ngamba ny baiboly ny atao be fahandro ao. Lao rangahy izy hoany fa tsisy rarahitsika an'izany a. Sady efa tapaka koa ny fihavananay. Tsy mandevy maty an'iny zany a. Dia hono ary Nicolas. Ahoana ozy izy ndray tapo aminao sy ny fianakaviana maheno an'izany? Sinona ny rarahiko an'izany. Samy manana ny fiainany io ko. Nga misy mifampiakina eto. Zay aloha dia marina. Sady za tsy velominy. Tsy dia misy rarahiko an'izany. Za koa mahavita tena. Ananako ny vola. Za dia miteny anao fa sao dia hoe tonga eo ka hampandrosoana fa dia mifamaly. Lao izy hoany. Iny ve sahaka ty tsony? Ka mampitandrina fotsiny a. Tonga dia miady sika fa dia miteny aminao zay a. Olo-pantatra fotsiny iny. Tsisy ifandraisako aminy. Dia ahoana mamanareo? Zalaoko hoany e. Reny ve tsy ray saina eo. Tena sioran'izany ve ianao? Fa verinao fa zazakely ave. Tsisy rarahiko an'ireny tsony. Reny koa ngamba dia efa hiakatra velona any an-danitra marina Aloha maro. dia ho hitantsika eo e. Samy ho tsarain'ny ataoniko. Zay tokoa anga. Fa misy inona ry Michel atao taitaitra be ianao zany? Misy olana kely misy vaovao ratsy tandrala tour de garde tamin'ny alina tao dia Fa misy marary? nanao tatra ry zalahy fa misy olona tratra nangalatra ao. Izy zany? Rabri le mpandro voatabia amin'ny garde amin'ny alina iny dia kay izy namoaka carton anankitelo. Ie. Rabri ve navita an'izany? Io tratra ao izy zao dia ny tena olana tsipony zalavatsy amin'ny tamboho andrefana le izy dia fa misy mandrainy fa le zalan'andray azy tsy tratra. Fa izy no tratra teo ampanakarina an'le izy tao. Ary mety tsy voandroany any zany izy nanao an'izany. Dia tsy fantatra fa nampandrehanao aloha tale makasika an'izay zava-miseho zay. Saotra betsaka Michel. Zany makaga miverify an'le izy ohatrany hoe misy zavatra banga foana amin'ireny le anaovako rapport aty aminao reny dia ianao moa tsy taitra fa hoe mety avy any amin'ny production any misy zavatra mifandiso angambany. Zay mihitsy ny ao an-tsaiko hoe production ihany manao an'ireny. Raha ny fahafantarako azy efa fanaondry zalahy io makamaka matetitetika io dia ohatrany hoe tsy hita le izy amin'le abetsahan'le tana mivoaka. Anankifiry zany navoaka ny zalahy tao? Telo zany no mivoaka any satria nanao inventaire vetivety dia tsy ampy telo tamin'ny entana tonga voamaly. Pile telo? 3 carton ka le amin'le 15 kilo reny. Izany vola be ne zany. Ka 100 pièces isaky ny carton kosa ary le voatabia ve? Tena mitsapatsapa mihitsy zareo zany. Dia misy firy lahy zany aloha izy sady izy rery? Za sura hoe mety rankely indrindra izy anankitelo angamba ny rotany ivelany dia le rita ty anatiny. Dia tratranareo daholo? Ka le tany ivelany moa zany teneniko amin'ny tale zany hoe tsy tratra le bany tany ivelany fa izy no tratra teo ampanorina azy fa vao atao ankety izy zao hoe iza le olona namanao ny raitsikombakomba famoahana entana tato. Aleo to dia ampiakarina mihitsy ka. Ary to dia roahana mihitsy fa tsy tia olona mangalangalatra zany. Sady mampalelo ne Andriamantoa tale olona efa tsy haiko efa 5 ambin'ny folo taona niasana tato ve izy iny?
za zao voasaka hoe hanonitra ny karama mihitsy ka izany zavatra ataony de tsy fantako hoe mety misy raitsy-kombakomba amikoavy akoatran'zany atao amin'ny mpagnandro sy ny sécurité sa mety hoe le ry ihany alao mailo mihitsy arahanareo maso manomboka androany zareo reo ny tena marina mantsy ny andro ny fahatongavako tamin'ny fito teo mihitsy ry zala vao niteny tao amin'ny responsable sécurité fa tsy de sananaitrana tamin'ny téléphone loatra aloha moa zay koa ny consigne hoe tsy maintsy zaloha ny tenenina voalohany vao mampita aty aminao apio ny sécurité eo mba vady a de asio koa ny ambadiky ny tamboho de za koa mahita tompoko hoe tokony akarinainy koa le clôture ambadiky io fa ohatra ny ivaivany le izy vao asiny zala lamba fotsiny le barbelé de eo izy mampita azy makany de azo raisina fotsiny avany ambadiky mila rahanao maso koa ny sécurité anao ao zay io ne misy courant no zany tsy maintsy miraisaina zany zareo de vonoina aloha ny courant zay vao afaka mampiakatra zavatra eo zay ny tsy fantako nefa raha nasiny zala lambany iny de tsy mihinana le courant kana izany azako na tsy haiko mihitsy ny ahoana fa arakaraka ny fanadidina taon'ny rabri eo zany no ahitana marina rehetra hoe ny vonoina ave ny courant iza ny olona ny complot amin'ny famohanetana miaraka aminao ato mbola ho tadiavina koa zany olona efa nandositra mivoaka ny velany an'izany zao ry Michel matoky anao fa de arao maso tsara mihitsy hoe izy asiza de tsopotsopony tsirairay mihitsy manimba ny orinasa ane zany sa ve raha tsy be andraikitra ianao sa ve atsona mifanatry tavatisa tonga de atsona fotsiny inspecteur de izy no misarge ny affaire atso fotsiny inspecteur de meo ana fotsiny ny rapport rehefa aveo hoe ohatr' zao nanaovana azy sisa fa izy aloha hiakatra mihitsy sao de hoe vitavitany fifampirarahana any ka ngamo misy azo ifampirarahana fa ny talian'ny orinasa ihany no tompony teny farany ko zay manko fa ny mampana azy ao hoe giadra zany zao raha brisa aloha izy higadrako sitrapony azoko tsy sindrafo zany ato rehefa manao ny tsy mety ianao de migadra nefa ne tale vao terabao vao herinandro le mivangina tany iny izy tsy tompona andraikitra ny am'izany ako ay eny ary tompoko de miinforme anao amin'ny téléphone eo ihany rehefa avy any sotra betsaka Michel de azafady indrindra fa nelingelinanao amin'ny andro fiasana tsy maninona ka enao ny sorana ia nampianasaony ianao directeur nampianatra anao ary Michel amin'le fety zay ho atao io ay le amin'ny premier any tompo ianao no tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka sécurité eo efa milamima daholo nareo ao le zaritra nampanaovinao reny aloha efa vita tsaka sy andavany daholo de misy andraikitra anankiray ty ampisahaniko anao tena matotra ty fa raha ohatra hoe blibilamy ty anao de mety isy fetraikany amin'ny asanao azy ataontsika zay mety ka ngamo tato molany zavatra tsy nandeha fandehan'izany fa zay nampanaovinao de natao tsaka sy andavany daholo zay olona manana invitation any no miditra eo losika be zany ka fa niza na akaika mihitsy aza de tsy mahazo rehefa tsisy invitation any aminy eny tompoko de efa voazaranao daholo ve reny invitation menanao reny efa lasaka mianmera député chef fokotany ny chef fokotany zao no tsy de tratra matetika ao amin'ny brao ao izy de tsy haiko hoe aterina ny tranony ve sa petrakanareo vahaolana zay Michel fantako de tsy maintsy tonga fotsiny reny olona nasiko mena invitation reny satria ohatra ny tany amin'ny mera manko de sarotsarotra ihany naka audience tany satria ianao ny teny hoe tsy maintsy izy tena mihitsy no mandray an'lizy nefa eny fa vita eny le izy fa leo amin'ny filopoko tany zany no tsy maintsy atiavina any amin'ny trano misy azy iziko ka rehefa maniraka anareo de zao fotsiny teneninareo hoe monsieur Nicolas hoe naniraka anay tatya tsisy olana mihitsy nareo fa to de mandroso foana eny tompoko de mba lefaso email ny an'zareo any andafiny rika any indray efa lasaka efa vita iny efa mivaly ary hoe d'accord fa izao ndray matotale le resaka sécurité zany tokony renforcena kely satria maromaro ihany zay olona invité zay de hoe tokony asiana fandamenana iny makasika an'izay sa tsy de atahorina isy olana loatra ny zavatra miseho zay mihitsy nefa nampanatsoko anao aty ianao no mandrindra sy mandamina zany rehetrarehetra zany de ny caméra de surveillance mba vérifier daholo hoe mandeha daholo ve so de efa misy tokony soloana manko am'ireny
mihaino toko ao fa contactena ny technicien aloha alohan'ny zavatra rehetra dia verifiena daholo reo rehetrarehetra reo indrindra fa le ary amin'ny ambadika ary matsimotrano amin'ilay nisy olana andray mandeha iny zany hoe zay olona rehetra tonga eo zany dia tokony ho fantatra daholo tsisy tokony hoe olona nivaka zany fa tokony ho fantatra daholo eo anatin'izay vidéo zay hoe reo daholo ny olona tato ia mazava zay talea dia zao matoana mpiantso ana ray volana meloha ohatr' zao a dia tsy azonareo elingelenina mihitsy mandritra n'io fotoana io so dia hoe misy zavatra tsy milaminanko zany ho atrotsoana eo fa dia elisany mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra any voaray tompoko fa mba misy zavatra kely saika mba iangaviko kely raha ohatra ka mba mety hoe ahoana leo amin'ny responsable ny finance ao mifamoam-bola ao indraindray amin'izay vola ilaina amin'io zavatra rehetrarehetra atao ampiasan'io dia ohatra ny ilan'ny monsieur Lucien Vanny ihany indraindray hoe mila akôro mazava aty aminao dia isaky ny andeha aka zavatra anankiray ve na hividy visy anankiray ana 1000 francs raha ve dia aka audience aty aminao foana hoe avoaka ty zavatra ty fa tsy efa tokony anana fahefana ve a dia avy eo ny resus ny anina no ampitoviana dia milamina ny famoam-bola sy ny karazany tsy azoko mihitsy koa zany ataony salao zany zao fotsiny ataovy taratasy mazava fotsiny hoe reto ny zavatra ilainao dia avoaka daholo ka mazava ny famoam-bola fa le baiko avy aty aminao mena anazy hoe resa hoe mba tiako anana fahefana fotsiny zany hoe mba afaka mamoaka vola ao dia izay no ilaiko satria nandray sahirana be nefa ny ivezivezy ilaza aty aminao foana anao tatitra aty foana hoe zao ny zavatra mividiana zao ny zavatra mivoaka dia lasa lany andro tsika aleo fa resako ary izy zay mihitsy mety ndray matotaleha dia ataovy mazava tsara fotsiny ny vola mivoaka sy miditra ny resaka facture aza manahy ianao zafady Michel eny tale mba sy hitondrany ao amin'ny lakozia kafe a mataovy beronono zay ihany ve ye tsy asiana mofo eny tompoko ty ilay invitation dada nahazoatra ty ve nareo eo e eto tsara tare kosa aloha le izy a nandaniana vola be mihitsy ngamana izy tony zao mihitsy nefa isehono hoe mpanam-bola e tonga dia favakiana fotsiny eo teny ny sary zay tsy nahazo nareo zany nahazo daholo ye zay efatra mianada sy dia tena nahiliko le zalahy iny marina zay iray aman-dreniny fa ahoana tada ka pory fony amin'izaoko nareo ray tapo aminy zany nainviteny daholo fa zay ny nahilony zay sy mamanareo so dia mbola hoe voanaterany dada efa vavana voaka ny ange zany fa tsy mila naintsony hony izy dia mbola naveriny any ve zany efa nyteneniko taminareo rehetrarehetra fa na dia nyfatiko ary zany dia tsy aleviny ange ka zao any toko efa nisy taona hoana izy taty amin'ny dada dia hoe eo any ny nresaka ohatrany hoe mifahalalako azy efa mifamelinareko sy raha ihany izy ty rondro dia ahoana tena tsy nahazo tokoa ve nareo tsy misy ho aminao zay koa nge tsy hoe mangetaetany ho any aloha rehefa tsy tiany ina moa nisisihanay ihany mba tsirariny kosa aloha zany ka nareo ray aman-drendray ve ny tsy andeha saza miditra amin'izany ianao fa veloha amin'izao rehefa zay ny mety aminy so dia mba adinino tsy adino zany matoa izy manome anareo zandriny tokony ho fantany mihitsy hoe eo koa ny ray aman-dreny fa efa tsy nataony ao anatin'ny lisitra mihitsy zay mazava nge zany efa teneniko anao hoe efa teny navoaka mivavany zany fa tsy misy fandraisana intsony tena tsy mety kosa moa zandry dada ka so dia tokony ivory mihitsy loha tsika ivory dia anao inona ampihavanina nareoko manala baraka nge zany atao vyariko raha mety aminareo moa raha manaiky ve izy zay nge dia eto foana mahamenatr'olona be zany hoe ndray aman-dreny indray ny tsy ho any zay ary ny fatany fa metiko ny tsy niteraka ny ratsiraka izy tena loza alora nga dia tapahana mihitsy ny hevitra hoe za mihitsy no andeha ho any tsy mahalala azy marina ianao zary teto ny fotsifotsy ny etroreny iny indray ko mainka efa zay anao zandry ny sady vavy kely io
andramako aloha e daoariko tsisy mangidy tsy andramana raha teo fa tia mba zavatra tsy takatra ny saiko aloha jereo nge soratany ato mihitsiny misy fanamariana kely zany reto hoe tsy azo hitondrana biby tsy azo anaovana akanjo menamena ao anatin'le fety ve ye dia mbola misy koa azako hoe alohan'ny idirana dia manasa tanana tia lo efa mahazatra le hoe atsodrana araka ny fomban-drazana no ana fa reto ambony reto no ohatra mahagaga na hitanao io mihitsy ny mamoaka le zavatra ataony misy fadifady tsy inona le fanompona ataony inge le hoe fanompo-tsampy ve zay zao io hoe tsy mahazo manao menamena io dia ity manasa tanany ity nge raha ny tena marina amin'io tsy resaka ara-pahasalamana mihitsy ny tanjona ao anatin'io e sao dia mba zay satria mety hoe nisy olona ninanakisoa tany ivelany dia tsy maintsy sasana tanana aloha zay vao mahazo mihiditra fadikisoa tsy inona ny fanompo-tsampy ataony mety ho zay marina zay vao azoko eo anatin'io rano atao anasana tanana eo ampidirana io koa efa sindry zareo fanafody ny olona zao tsy mahalala ininona nefa rano efa misy fanafody gasy io dia raha ohatra zany misy olona hoe mitady anota fady na ohatroatra zany dia efa ny azy ny alefa ny aloha ery ampidirana zay ange ahoana ny afatarantazany zany zay zany nefa fanaon'ireny efa avolenta amin'ny fanompo-tsampy ireny be dia be ny manao an'izany reo mpanan-kareny ireo marina raha tsy mba tsy arako indray zay ka zany daholo inge ny isan'ny fifanololana erolana tonga azy nanao an'io toetra ohatr' zao nanilika tanteraka io e dia eritreretinao amin'izany mety ve zany ary hiditra amin'ny famonon'olona mihitsy izy raha kelikely tena raha tsy efa nanao azy aza entako andriamanitra ka dia zany ve dia ahoana moa ny tsy tenenako amin'izany io zay ianao dia ahoana indray le hoe tsy azo hitondrana biby ka mitovitovy amin'izany ihanyko tsy ohatra ny hoe tsy manome haja an'le zavatra ataondry zareo manota fady koa zany film aloha ny ahitako an'izay mitondra alika zay fa any amin'ny aty amintsika gasy ny tsy haiko dia tsy haiko tsonky ty fandehan'ity resaka ty tafiditra lalina mihitsy le zokonareo mampalahelo efa vao azy dia ono ary dada tsy nehoana tsoa zany nareo taorianana iny iny nga zazakely zany toko rehefa zay ny azy miteneniny dia nitanterahany hatramin'ny farany ny tiako ny tenena hoe tsy mba namangy vangy anareo izy inona ny amangy eo tsy sms tsy appel tsy initsinina ny volany menina efa ety atanako ary ny sotomony indray zany inge zanga moramora aminao fa dia tsy haiko hoe za moa tsy mitana alahelo aminy fa zanaka izy mitsodrany foana ny anjarana iray aman-dreny dia ahoana ozy mama amin'izany hainao ihany ny fondreny rano maso zany tsy nampoziny io ny hoe zanaka naloaka ny kibo ny havitanao azy an'izao tsy hitakia zay ny ataoko hoe mivavao azy fa maizina ny fiainan'le zokonareo zay sisy miaraba tompoko manao ny ie tonga so eto amin'ny société Tomatin amin'izao ansaramandro zao amin'ny invitation anao zafady ahoanare zany ka za tsy nitondra invitation fa zange no dadany monsieur Nicolas tsy azoko tompoko za ny dadany monsieur Nicolas Tale mifaly mahafantatra anao zany aloha fa za moa consigne eto hoe invitation vao miditra dia mbola adinany an-trano ka sa misy nitondra sa ahoana ka tsy nitondra mihitsy zay io fa zay mivady ray aman-dreniny zany ny ao fa mbola lasa ny amin'ny toalety vetivety ny vadiko ka invitation daholo no mitondra zany rehetra zany tompoko zany ve ie afaka mandrosinareo reo zalahy raisy reo olona reo ia za mbola miresaka amin'ity monsieur ty fa tonga dia rehefa mahazo invitation izy tonga dia ampidiro dia ahoana zany dia tsisy resaka mihitsy ve na dia
eny e amin'ny maray aman-dreniny anao manajanao a mifaly mafantatra fa mizaha iato mantsy ny efa mandeha baiko daholo ny fomba fiasa dia ny olona tsy manana invitation zany nizaniza dia tsy afaka miditra ao fa mialatsy indrindra na dia hoe izay ray aman-dreniny ara ve atao hoe izay angambany satria hitanao tia nykaratro monsieur iza moa zafady monsieur Bernard ye zany hoe monsieur Bernard tsy hoe tsy matoky anao hoe tsy rainy e ampidiro ny karatra ao fa za matoky anao hoe dadany ianao na niendrikareo ary hitako hoe misy itivizana sainge wa tsy salasalana fa ny anay asany hoe totompoko dia sao dia anengotra anay amin'ny asanay raha vao misy zavatra dia na dia teneninao ary ve izy dia ohatra hoe mba hiangaviana manirakolona kely makany ianao tokony ety mihitsy zay fotrao zay fa ny olana efa tafiditra ao daholo ny akabeazan'ireo vahimanakatsaka sairina amin'ireo izy dia tsy afaka mandray nizaniza zany ary izay koa moa efa ahafany raha teo hoe tsy misy olona mahafaka manelingely azy mihitsy nizaniza amin'io andro io eny tompoko dia ahoana zany savy eo atsoko ary izy miakina aminao manokana indray zaiko ianao ve rainy moa tsy hanana droit antso anjanakao ianao fa ny makasika ny asanay no atahoranay dia aloha atsoko vetivety ary eny tompoko zafady mba hito amin'ny sisisiny eto aloha fa ohatra manakona an'ilay idiran'ilay olona zafady indrindra tompoko amin'ny firy moa zany no tena manomboka le fety ato raha ny tena marina nefa manomboka izy ao io e fa mbola misy ihany ny olona andrasana dia miandry ny olona ho vorovorolanina ngamba vao tena manomboka ny cérémonie tena misaonina fotsiny ty tsy mandray ve izy tsy mandray mihitsy averenindray mandeha aloha e tsy mandray mihitsy izy mety mbola misy masairana azy mihitsy ngamba ao e hatramin'izao ve tsy mandray mihitsy izy dia hona ie zay manana invitation afaka mpandrona ary zalahy aza ampiandrasiny ela le olona fa mitohana be le fifamovizana eo dia mba sivy bandy mandeha ry amin'ny parking ry mba miandry dia asevy jerijereny zalava misy mitobila mitsivalana be reo mibahana efa nandray ve monsieur Si maman le numéro d'Antsonao, avez-vous Antsona afaka fotoana fohy azafady. Le numéro que vous avez tenté de joindre ne répond pas pour tsy mandray mihitsy izy rappeler ultérieurement. dia ahoana zany tena manasa tanana zay raha mise miala tsy indrindra amin'ny fihavanana fa tena tsy afaka mamorosanao raha vao tsy manana possibilité anao invitation na izy direct no miteny aminay mandroso eny ary raha mahazo baika avamy manko zahay hoe ampandroso izy dia tsy mampaninina zany efa afaka mandroso ianao eny ary asanareo moa zany dia tsisy tsiny e aloha andeha aloha zany eny tompoko zafady indrindra ahoana hony tena tsisy hevitra hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy raha vao tsisy invitation ohatray niezaka mihitsy fangamotsy nazavainao hoe za rainy efa nyteneniko mihitsy zay nyteneniko voalohany teo fa tsisy resaka ao ny fa niazo baiko dia rehefa hoe tsisy invitation dia tsy mahazo miditra any dia natsoko ange izy e dia ahoana dia tsy mandray mihitsy nga rainy fa tsy haiko hoe tena zay tokoa angambany ndaotsika andeha efa zay zany zava-misy andraso aloha hitanao za zany le mijoro eto arenany ty tobila katikatra ty e dia jereo nge re olona ro la ao anaty tomobila reo e tsy mahita ny ato ivelany izy fa miresaka zareo mikonikonina napozina ny zanaka atsika izy ry olona reo Nicolas ve ie ry olona ro la reo jerenao nge fa reo zany hiditra any invité reo ngambany ka aiza tena marina zany
konokonona be atao an'izao zara tena mangovotra tena ianao le lasa teo e tena mivarotsana be amivadika aloha tena marina ve zany tena marina ho dia inona no ataontsika ary raha ohatra ho eritreritro tia maninona raha manao amboletra tonga dia miazakazaka be any ianao trany raha tena marina tokoa aloha zany tena tsy mety eno efa misy fanafodiny iony araraka ny amin'ny sakafony dia efa misy zavatra nietreretindreo tsy haiko aloha le namany ao anatiny ao fa mifampitelefona be amin'le olona ao anatiny ao zany ve izy roa reo arasiko ange zany dia mifandray amin'ny mpanao nahandro an-dakozia zany zalahy reto eno dia izy no mitondra le vovoka anam-pozina anazy ohatra ny teneny zareo hoe ataovy amin'le efa hiditra zahay ozy izy ireo fa tonga dia homaly le jus le zavatra naovana le izy dia efa misy namany koa eo ambony latabatra atao mandrebireby anazy anome an'le jus zao ny hevitro ary andao hiaraka hoeny mbavaditsika isy ianao zay mety dia ianao ohatrany hoe miezaka manazava n'izay zavatra zay hoe misy tena misy loza mitady anjohan'le zanakay dia ianao mody mampiresaka fa za tonga dia anao amboletra hiditra andao ary mangovotra zany Andriamanitra apio aiza mampiresaka tsara ianao azafady fa niverina kely zay hoe ny aminahoany zay misy zavatra tena maika dia maika raha ngaty ilaina misy zavatra urgent be ianao moa no izy azafady vadiko za mamany faly mafantatra aloha zany hoe inona le urgent allo aloha tsy asiana resaka be aloha ramsea ka zay tsy maintsy miditrano aloha zay fa misy zavatra atao maika be tazomy tsara tazomy le madamy koa tazomy avelao zay tazomy tsara io tsy zanakainge io e tena misy mitady amoniny zanakay etsiko manam-pahefana nareo tonga dia mipolisa efa ho daholo manam-pahefananao fa tsy maintsy miditrao zay zao zao no teneniko anareo aza manao fikafika mody idiranao dia mamorona tsangatsamanora aneo tena misy mitady amono izy mariny rehefa tsy misy ray aman-dreniny zay rangaty fantatro zany raha matoa rehefa tsy misy invitation nareo madama dia tsy azo ampidirina ka tsy maintsy hiditrao aloha ary rehefa tsy hiverina morona nareo hiverina any amin'izay toerana misy anareo any ivelany any dia tsy maintsy antso polisy zao dia zao atsoiny polisinao ay zay zany tadiavinareo zay tsy maintsy miditrao zao dia zao moramora madama moramora sao dia ho sahirina amin'izany teninao zany ianao zay tsy maninona zany zao ary ndaotsika andeha oety misy mivadinao raha ngaty fa ohatrany mitady anakorotana amin'ity zavatr'olona orainy fa inona ty ataonao zao ny hitako mety ndao dia fasana mesazy izy zay ngamba ny alanenina farany ary mikisanareo ry amin'ny sisiny ery aloha fa manera ilalany idiran'ny olona dia zao ary mba fiangaviako anao ndre mandeha ty sady farany satria tena misy mitady amono izy oramsea zavatra hafa foronona fa zavatra marina zany fa zay fa zazakely aminao ahoana ny fomba inona ihany zany nareo zao no manakorotana sy mitady animba zavatra zao hoe reny hitanao reny olona reny manino reny ka zalahy reny mihitsy ange nitady amono an'ny Nicolas amono tena efa miveritsaina reto mpivady reto marina zany rangaty olona tompona orinasa namany reny olona mpiara-momponantokanony ko lazainareo olonratsy vadiko mihitsy angeny na eniny zavatra ny teneniny teo ory madama sao dia ahitanareo loza dia efa nendrika andrenareo olona ty ohatra isofiko zao maheno an'izay teo manao teti-dratsy reo afaka ny atoky an'izany fa fantatro reny olona reny dia zao ary moe zao farany inona ihany andefa mesazy ho anazy zay dia mba mandraha olona ianao asefo mijery le mesazy ao anaty telefona izy alefaso mesazinareo fa rehefa tsy sahirina izy dia hita min'ny fona iny zay tsy meridenareo amin'izany manahoana ny zanako maty sa velona aona ry Daniela mbola io tsy nahatsiary tena trany amin'ny espasy Andriamanitra anakirafo zany zay ary lefa niteneniko anao nge
tokony zalahy ihany ny mission tokony niazakazaka be tany ihany ianao ka efa tsy navelany zalahy ny sotosotominy teo iny ange idinona moa ny azoko natao e tsy azoko ny zavatra resahanareo ka zay na eno io nisy olona efa nanao ny programa mono azy io mihitsy heno ny mamanareo zany ve zay nge nandefa mesazy nga tsy hitanareo le mesazy hoe tandremo ny sakafo fa misy mitady anapoziny ianao zay le mesazy sokafy aiza ny telefona ny aiza telefona vari zao aiza tsy haiko nandefa mesazy foana tatanareo zay ary le loza de ahoana lozy ny dokotera zao tsy haiko mihitsy fa tena pozina mahery vaika hono no tafiditra anatin'ny vatany tsy haiko zany hoe tamin'inona reny sakafo nohaniny iny tsy le ho fatsany zanako ko nareo koa ny tokony hijery telefona zay mihitsy le olona ka izy efa afatrafatra ny mihitsy zany tamiko indrindraindrindra moa hoe tsy andray ny antsonareo sy ny mesagenareo zany tsonony izy le tsy fifanarahany reny zany raha mba fantany mantsy ka zao ny afarany telefona zao mety tavelana tomobily fa ono aloha reniny le olona nanapozina zao nge tokony ho samboriny ka zay mihitsiny inona ny tokony atao izy nga zao hita tsony tsisy profo koa de zay ny tena sarotra be zay le le izy zay olona nga re ny hita tsony rehefa vita zao ny ataony mety tena ho lasa lavitra mihitsy izy kakeo samy mivavaka mafy zary reto ohatrankivy a andriamanitra mivavaha aza manao an'izany mba sitrano zanako afao zay pozina zay raha mba fantatra ho mantsy ry Nicolas no raisinao ny appelako nivakinao ny mesaziko tsy ohatr'izao ny anjohanao fa nafodiny e zay nataon'ny dokotera teo zay ty tena lozy ty marina tsy nahita zavatra ohatr' zao atao hafahafa ty ry dada aleo aloha ny ahy antsy dokotera ka atso enga tena maty Nicolas marina fa de inona loatra re ory dada sy mama tenareo tokoa le message nalefanareo jereo ne reo le appel manqué na de efa numéro hafa aza de tsy niraisinay ihany fa de nahoana loatra re tara loatra zao vao hitanareo zany le izy zao vao hitako e nefa raha mba voraiza io a tsisy azo avitra ny ainy ka fieritreretanay anazy ne hoe insiste hiditra ao anatin'le fetinareo e tena kivy ary dada sy mama toepoko nge le toepony koa e le tsy nanekeny anay hiditra ao tokony mba nanaiky ihany izy zay nge dada ho any efa nitenengo hoe tokony mba naravina alohan'ny fotoana ihany ho ary ny disadisanareo reny eny kinona tsy ny azo atao resaka daholo zany izy efa ohatra n'iny mihitsy ny lohany ohatra amin'izay mamela azy ry retina de efa maty azy izy de mifona aminareo koa fa za koa anisan'ny tena nanabosy anazy nanao an'ireny rehetrarehetra ireny ie za moa zany tena anisan'ny nanao an'ireny kanefa ny endriny ohatra ny hoe tsy tataratra teny amin'ny endrindri akory zany tamin'ireny ka metsara velatsiko tsisy azo atao tsondraka izy mahany ty anankareny ty ty anam-bola mampalahelo ny zava-miseho ary izy ahoany nanao an'ity sary amin'ny vatom-pasany ty e zany nanao an'io le soratra koa fa inona ny tiany dada tongavana mazava-be nge zao ry Daniela mahafatiny tsy mandray mesazy soratra sy sary ihany io fa ny tena marina mahafatiny tsy mifamela eloka zay ny tena tiako atongavana marina zany manomboka izao
samofaty ihany dia andao anitsy ny dia tena aza mifampitahana alahelo zany. tena mamelana anareo fa zano anisan'ny nahafaty a Nicolas zany. Tsara rehefa mahatsapa tsy mety nataonao ianao fa ny amin'ny sisa no amboary ny famindra. Tsy mba nahay nanoro-hevitra azy andeha amin'ny tsara, tsy mba nahay nitondra anazy hoe fivavahana koa ane ka tsy azo afangaro amin'ny zava-dratsy. Mahafaty daholo zany rehetrarehetra zany, zay ny dikany. Raha ohatra mantsy izy ka nihain'ny feoko ka tsy nisendohatra tsy tezitra tamiko, tsy nisy an'izao fahafatesan'izao satria tsara ny fihavanana fa no lay fonitezitra ny hidy tanteraka dia izao ny zava-misy. Tsy mamofo tamandry tsika efa mandray lesona. Ndao amin'izay araisina fivoriany. Tsy efa tara loatra ve izany fivoriany izany ry dada? Tsara foana mifampiresaka ka marina zany. Ka hisorohana amin'ny zavatra ho avy indraiko. Izy daholo zany ka. Mahereza Daniela. Tena melana avy ianareo? Mamelanao zay ko. Zay ngeny atao hoe kristianina. Mamelan-drika izay a. Saotra betsaka ry dada sy mama. Afatra farany ireo nandray anjara tamin'ny tantara: Tahiry, Ery, Solofo, Saondry, Simonety, Eva.